Mampitombona ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. No ity andro vaovao omenao anay ity Tompo, dia misaotra indrindra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, miresaka fahavelomana amin'ny finoantsika amin'ity volana septambra ity. Tsy misy manana finoana hitantsika ato amin'ny Baiboly izany raha tsy efa nihaona ara-panahy tamin'i Jesoa. Fototry ny finoantsika. Marina fa teraka tao anatin'ny fianakaviana kristianina isika. Isaorana ny Tompo izany, vita batisa, eny mpandray ny fanasan'ny Tompo koa aza. Mpikambana mafana foany amin'ireo sampana samihafa. Tsara avokoa izany. Kanefa amin'izao fotoana iresahana amin'ny finoana izao dia tianay ny milaza fa tena zava-dehibe ny fandalovana ny antsoina hoe fahateraham-baovao eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny fahateraham-baovao dia miainga amin'ny tenin'i Jesoa tamin'ny Nikodemosy hoe lazaiko eo aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Jaona 3:9. Ny fahateraham-baovao no toy ny varavarana hidiranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'izao fahavelomantsika izao dia tahaka ny fahaterahana ara-nofo koa dia misy daty mazava na vanim-potoana voafaritra tsara nanapahanao hevitra fa manomboka amin'io fotoana io dia hanolo-tena tanteraka ho an'i Jesoa Kristy ianao. Dia manao ny vavaka tahaka an'izao hoe: Jesoa Tompo, ianao no ekeko, ho Tompo sy mpamonjy ny fiainako. Ianao no mpanjaka ny foko, ary indrindra hifonako, ny otako sy ny fahotana rehetra natao hatramin'izay. Eo izany no manomboka ilay atao hoe fanapahan-kevitra tena nompon'ny Tompo, ary io ilay hoe fahateraham-baovao. Teo amin'ny fotoana nanapahanao hevitra daty ny fahateraham-baovao io ry havana, io ny olona iray dia antsoinako hoe olom-baovao izy. Olona efa nateraka indray ka tsy miverina amin'izay fiainana taloha hitoviana amin'izao tontolo izao intsony, fa tena olom-baovao. Miady mafy mba tsy ho fatorana sy andinifozan'ny Satana eo amin'ny fiainana isan'andro. Antsoina olom-baovao izahay, nefa antsoinako hoe olon-afaka. Voafora fo, ary antsoina amin'ny fitenintsika andavanandro ihany koa hoe olona ny fo, olona ny fo ara-panahy. Ry havako, io fihaonana ara-panahy amin'i Jesoa Kristy io izany no ahitantsika eto hoe io no manomboka ny fiainanao ny atao hoe finoana velona. Eo ianao no manomboka mahazo hery, ary indrindra tena vonona hanao ny sitrapon'ny Tompo ka hampandefitra ny sitraponao izay efa tianao sy ny tanterahana hatramin'izay. Ry havana, ny fahateraham-baovao hitantsika eto fa varavarana hoy izay teny am-pedoana, nefa koa izany lakile azahoana mandova ny fiainana mandrakizay. Eto ary dia apetraka ny fanontaniana hoe ho anao efa nisy teo amin'ny fiainanao ve izany? Oviana ry havako, fa tsara mba hijoroana vavolombelona izany. Ho aho manokana efa mpandray fanasan'ny Tompo aho, efa mpikambana tany amin'ny sampana, fa dia ny alatsinainy tena tsaroako tsara. Ny alatsinainy ry havana 30 ny volana Desambra taona 520 teny nanapahako hevitra, teny no nandraisako an'i Jesoa Tompo sy mpamonjy ahy ka nandalovako tamin'ny fahateraham-baovao. Dia hoy aho hoe ho anao oviana. Ary raha mbola tsy nisy izany dia raha mety ianao dia sao dia anio anio fa 4 ny septambra ry havako taona 520. Raha vonina ary ianao dia ndoantsika hiaraka hanao an'izao vavaka izao. Misaotra anao izay Tompo, fa zava-dehibe tokoa ny fahateraham-baovao. Koa hifonako ary ny otako natao hatramin'izay. Mamela Tompo. Ary indrindra indray aho
sokafako ny foko mba hidiranao sy hanjakanao, ka ny sitraponao no tanterahako manomboka izao. Tafio ny herin'ny fanahinao masina, hiainako mandrakariva, fa olom-baovao aho, olona efa nifoha tao aminao Jesosy Kristy. Ary ho an'izay hanavao ny fanoloran'ny fiainany kosa, fa efa nandalo ny fahateraham-baovao, dia ampio hatrany izay Tompo. Arovy mba tsy ho lavo ka hiverina indray amin'ny fiainana taloha. Dia apetraka aminao Tompo, enga ny ary mba ampitombo ny finoanay, ampitoetra anay aminao izany ary hanananay finoana velona. Dia ianao Jesosy Kristy, amenarinao no fanaisan'ny vavaka izany. Amenao aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.